enatra ho an'ny Madagasikara manoloana ny nosy Maurice zany izao fa tapaverena ny archipel de Sagos amin'izareo Mauritiana zao sarisarinady no natao na saritsary na fitakiana fa tsy tena nanao ane ny mpitondra malagasy. Ho lasa chance ho an'ny Madagasikara ny fanana ny filoha Rajoelina nationalité frantsay. Nationalité frantsay. Didina pesana ianao tsy manana éthique ianao tsy manana inona moa zany zay fidélité na firenenao zay hoe Vatican ianao dia ianao mieritreritra hoe ny fadiana Rajoelina azao ile pasa didina pesana. Tohina ny fony malagasy raha nahita vaovao an-gazety international navoaka ny BBC News, CNN News tamin'ny alakamisy 3 oktobra lasa teo fa hoe tafaverina amin'ny nosy Mauritiana ny nosy 5 zay nogiazan'ny fanjakana Britannique nandritra ny 9 taona nazahoan'ny nosy Mauritiana fahaleovantena. Tohina satria ny nosy malagasy Îles Éparses zay nogiazan'ny frantsay efa 15 taona nazahoana fahaleovantena dia jerem-potsiny tsy misy pitaky intsony. Ny filoham-pirenena mba nantenena hitarika ny tolona amin'ny fitakiana famerenana ity Îles Éparses ity dia lasa miandany any amin'ny frantsay naka zom-pirenena frantsay raha ny marimarina kokoa. Melohany dirantsika lalina amin'ny tena votoatin'ny videontsika androany dia ndao jerentsika ireo réaction an'ny mpanao politika sy réaction ny vahoaka malagasy manoloana ny fahazahoan'ny nosy Mauritiana ny nosy zay notaken'izy ireo na andritra ny taona maro ka izao tafaverina amin'izy ireo izao. Toy izao ny réaction ny Hadjo Andrenenarivelo. Ny araban'ny nosy Mauritiana izy amin'izao fandresena ara-diplomasia izao. Hoy izy tao amin'ny pejiny hoe miverina amin'ny nosy Mauritiana ny fiandrianana amin'ireo nosy Chagos rehefa teo ampelatanan'ny fanjakana Britannique sy Amerikanina tao anatin'ny 15 taona mahery. Miarahaba azy ireo satria izany no tena fandresena ara-diplomasia fa tsy fiandrasana toro hitantanana vondrona etseroa dia anaovana serasera betsaka. Ary mba aiza ho aiza ny Îles Éparses any malagasy nanaovana resabe tsy misy tohiny. Dia nozarainy tetsy ambany ny tranokalan'ny gouvernement nosy Mauritiana izay notsidiany. Araka nitatsika io dia nanao fanarana ny filoha Amerikanina ny nosy Maurice ary ny fanjakana Britannique ny amerenana ny nosy Chagos. Tsy nosy Chagos ihany no naverina araka ny nambaran'ny tranokalan'ny gouvernement Britannique fa naverina niaraka taminy ihany koa ny nosy Garcia. Toy izao kosa ny réaction an'ny Andrew Belna. Fandresena goavana na ara-politique na ara-diplomatique no azony nosy Mauritiana. Tafaverina amin'ity firenena ity ireo vondrony nosy Chagos ahitana nosy madinika 15 isa. Manakarena be ireo nosy kely ireo ary stratégique ho an'ny nosy Maurice. Fahombiazana azo tsampentanana ho an'ny mpitondra ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenen'izy ireo amin'ireo nosy ireo izay teo ampelatanan'ny fanjakana Britannique nandritra ny 15 taona. Mendrika rabaina ny vahoakan'ny Mauritiana hoy izy. Ny antsika malagasy ireo nosy kely miparitaka na Îles Éparses very anjavony ary tsy resahan'ny mpitondra intsony ny fitakiana ireo fananany vahoaka malagasy ireo. Ilana mpitondra firenena tena malagasy sy tena tia tanindrazana izany hoy Andrew Belna. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra azo raisina fa ireny ihany no zaraintsika eto. Fa ndao sika hiverina any amin'ny volana septambra 2024. Hiverina any isika satria somary mahaliana ny adevitra ny fanaovan'ny Kotililahy Maitsoambo sy Paul Rabary mpandinika fiarahamonina tamin'izany fotoana izany manoloana ny fitakinan'ny Îles Éparses ho an'ny malagasy. Ho an'ny Paul Rabary manokana mpilelaka ny Andry Rajoelina no sady mpandinika fiarahamonina dia zao. Lasa chance ho an'ny Madagasikara amin'ny fitakina nosy malagasy na Îles Éparses ny fananana ny filoha Andry Rajoelina manana nationalité française. Lasa chance satria miamora ny fitakina ny nosy malagasy. Ny hevitra navoakan'ny Paul Rabary tamin'izany moa dia hoe tsy ho raisin'ny frantsay ho fahavalo mihitsy filoha Andry Rajoelina noho izy manana nationalité française. Moramora kokoa
ny fanaovana négociation amin'ny famerenana nosy malagasy na Îles Éparses no isika manana filoham-pirenena manana nationalité française. Iresaka Îles Éparses resaka Îles Éparses ainareo ve fa io Îles Éparses io na hoaisika na hoaiza tsy afaka omeny frantsay atsika io noho ny antony maro samihafa. Io Îles Éparses io zany nalain'ny frantsay taty amintsika tamin'ny famerenana fahaleovan-tenatsika ka io nationalité io ho lasa chance ho an'ny Madagasikara ny fanana ny filoha Rajoelina nationalité frantsay satria maninona satria tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Averiko tsara tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Tombono atsika io ary rehefa mijery ny zavatra rehetrarehetra tantaram-pirenena dia zao PDB ny malagasy manana nationalité frantsay na hafa tombono an'ny firenena zany. Itsika tsy azo an'io Îles Éparses io raha tsy mahay négociation. Tsika tsy manana basy ange, tsika nge tsy manana arme nucléaire, frantsay nge manana arme nucléaire. Nanamafy Paul Rabary fa na hoaiza isika malagasy dia tsy ho azontsika Îles Éparses io satria isika dia tsy manana ninina, tsy manana tafika, tsy manana fitaovam-piadiana no sady tsy manana forsa akanan'io Îles Éparses io. Any ka fanantenana tokana dia ny fananantsika filoham-pirenena manana zo-pirenena frantsay. No tsy peny mazava tsara fa i Madagasikara dia efa nazo didy navoaka ny Nations Unies tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny tompokilahy Didier Ratsiraka filoha teo aloha fa hoe antsika io nosy malagasy io ary manana zo feno akazy isika malagasy. Mandraka ankehitriny noho izy tsy azo zany nosy malagasy zany satria noho ino tsy manana tafika aka ity nosy ity isika ary tsy manana fitaovam-piadiana hiatrehana ny miaramila frantsay izay mitoby amin'ity nosy malagasy ity. Na dia zany nefa mbola manana fanantenana isika, misy méthode hafa afaka ataontsika ohatra ny raisiny tamin'izany hoe afaka miara-miasa amin'ny firenena matanjaka toy ny États-Unis. Na dia zany tsy afaka manantena ninina ny firenena États-Unis isika satria tsy hiady amin'ny la frantsay zany États-Unis raha Îles Éparses no resana. Ny méthode faharoa no zarain'ny Paul Rabary dia zao négociation. Ary ity resaka négociation ity dia miverina amin'ny ny fanehoan-keviny tamin'ny voalohany. Rehefa tsy manana miaramila ihany isika ho izy dia négociation no atao ary fifanarana ara-diplomasia raha lazaina fomba hafa. Ka ny maha-frantsay an'ny filohan'ny Rajoelina no manamora ny fifampirarahana eo amin'ny firenena frantsay sy Madagasikara. 23 aty vao miresaka Îles Éparses tsika. Maninona ny tsy azo zany rehetra fotoana maro, maninona ny tao amin'ny Nations Unies tao nandritry ny fotoana maro samihafa efa nahazo didy tamin'ny Assemblée Générale des Nations Unies Andriamatoa Didier Ratsiraka. Maninona izy tsy nahazo an'ny Îles Éparses? Izy no maramila hoaizy nangalatsika ny Îles Éparses. Misy stratégie anankiroa na ianao miady mivatana raha manana moa tsika alefaso ary lefaso le maramila ndotsika no volontaire andeha ho any daholo na ianao faharoa misaly amina grande puissance anankiray. Iza le grande puissance? Russie, États-Unis sy Frantsa tsy hiady noho ny Îles Éparses ao Madagasikara. Raha ministre sisa nanananao. Soyons stratégique amin'ny objectif. Rehefa tsapan'ny olona fa tsy ho adversaire anao le olona, on parle de géopolitique. Mampianatra géopolitique koa eny akatso raha ohatra ny tsy fantatry kyoto. Raha miresaka géopolitique raha tsy manana force ianao, il faut s'allier. Zany hoe chance ao an'ny Madagasikara amin'ny négociation amin'ny Îles Éparses Andriamatoa Rajoelina satria tsy ho raisin'ny frantsay ho adversaire mihitsy izy.
satria moa ady hevitra teo amin'ny Kotrila Maitsoamo sy Paul Rabary ity fandaharana izay nataon'izy ireo ity dia nanome valin-kafatra mivantana i Kotrila Maitsoamo ary mahitsy ny teny tsy miolankolana. Mirefarefa amin'ny tany be ny fanionkevitry Paul Rabary raha ny hoe fananany filohan'ny rajoelan'ny nationalité frantsay no lasa chance ho an'i Madagasikara amin'ny fitakina ny Îles Éparses. Débile be zany hoy Kotrila Maitsoamo. Ny tena marina dia ny fananany filohan'ny rajoelana nationalité française dia famadiana tanindrazana. Haute trahison ny zavatra nataon'ny filohan'ny rajoelana raha ny marimarina kokoa. Nalain'ny Kotrila Maitsoamo sary an-tsaina ny nanjoan'ny Pologne tamin'izany fotoana izany no tafian'ny Allemagne. Eritrereto ange raha ny fananana nationalité Allemagne no vahaolana tokana hitan'ireo Polonais ireo tamin'izany fotoana izany andresena ny tafika Allemagne. Diso be zany raha ohatra ka zay no nataon'ny Allemagne. Tsy nanao an'izany izy ireo satria tia tanindrazana, tsy mpamadika no sady tia ny taniny. Efa fantatry ny rehetra hoy Kotrila Maitsoamo ny didina voakan'ny Nations Unies tamin'izany fotoana izany nanome fahefanantsika malagasy aka ny tanintsika na Îles Éparses. Zany hoe manana zo feno isika anitsaka ny Îles Éparses. Tsy manana zo itifitra na iza ny tafika frantsay izay mitoby ao amin'ny nosy Îles Éparses hoy Kotrila Maitsoamo. Raha makany amin'ny Îles Éparses ny malagasy. Arak'izany tsy mimokevitra amin'ny Paul Rabary Kotrila Maitsoamo ary mahita izy fa mirefarefa amin'ny tany ny fanionkevitry ity mpandinika fiarahamonina ity raha ny fananany filoham-pirenena nationalité française no vahaolana mba hitan'ny Paul Rabary ho vahaolana amin'ny famerenana ny nosy malagasy. Il est pas ozy anao hoe tsoafitsika amin'ny frantsay mihitsy io izay mahatsara ny président tokony amin'ny nationalité française. Zany hoe tsy inao zany anao miteny hoe débile fa débile be zany ao. Raha ohatra zany ka ny Allemagne nazie ny envahir en Pologne tamin'ny 1933 dia raha ohatra zany ka tonga ny Allemagne miaraka amin'ny miaramila sy ny tansiny rehetra mienvahir en Pologne dia tokony ataon'ny Polonais zany dia hivadika Allemand angataka nationalité amin'ny Hitler hoe amin'ny nationalité zany fa tena inao zany afahako miaro le fireneko ity. Izay amin'ny aty andafy ety opoto zay zavatra zay. Zay ny haute trahison. Haute trahison zany. Haute trahison zay. Tsy haiko ny fantatrao ny gravité an'izany hoe misy envahisseur. Dia ianao andesy salia amin'io zany ny envahisseur alors zany vadika allemand. Sady de toute façon fusien'ny allemand koa anao satria ianao tsy manana éthique ianao. Tsy manana inona moa zany zay fidélité na firenenao zay. Hoe vadika anao dia ianao mieritreritra hoe ny fadiana rajoelana azao il est pas nefany misy résolution Nations Unies tamin'io zavatra io. Ka raha ozy ianao hoe antsika fe maramila dia maramila gasy dia ho any il est pas dia tsy volondraraha fa misy résolution Nations Unies io. Ka raha ohatra makany gasy maramila gasy tsy sahitifitra frantsay satria anatin'ny droit tanteraka malagasy mandeha makany. Raha misy itifitra izy dia Nations Unies mihitsy no mametraka veto amin'izay zavatra zay. Fanampin'izay nanaiky Kotrila Maitsoamo fa matanjaka aratafika i la France fa kosa tsy vahaolana na oviana ny fiovana nationalité na fakana zo-pirenena frantsay. Naka ohatra izy firenena maliana na vita ny ala la France tsy nila niova nationalité. Toy izany ihany koa ny firenena maliana, ny Gabon, Niger sy ny sisa. Fa nahoana no Paul Rabary no mahita fa fakana nationalité française no vahaolana. Ekena arak'izany fa matanjaka aratafika sy ara-pitaovam-piadiana ny frantsay fa azo atao tsara ny miala eo ambany fifehezany. Fa tsy hoe mafy be la France, mafy be la France fa nino Mali afaka niala na France, manino i Burkina Faso afaka niala na France, na nino ny Niger afaka nandaka la France niala tao amin'ny désert Sahel, na nino izy moa i dao Gabon ny français no ino moa zany mamoky zany hoe misy dictature ali Bongo hatramin'ny dadany Omar Bongo dia ireo oloreo mpangoro karena nanome la France ny ino moa zany station fandrana pétrole elf nanome la France amin'ny rehetrarehetra dia mana-karena be Omar Bongo sy Ali Bongo fa tsy mampitovy ny zareo tany sy ny Madagasikara dia zao hoe nareo reto miaraka petsapetsa amin'ny la France
vahoaka mahantra fadiran'ovana nareo manankarena manana trano-appartement firy any la France de ny maramila ndray ndraiky hoe non c'est fini ampy zay basta de ny maramila nanombotra azy ahoana moa zany raha ireo opération Barkhane sy Sarvana na France ny désert Sahel-nareo de maramila ina moa zany devikany maramila ny Niger na ny Tchad na i Burkina Faso fa rehefa vonina ny olona hiala la France tafala amina France izay koa rehefa takiny il est passé io azo alainy io satria misy relation io ny États-Unis hoe ity anareo alay vo fa inona ny ampisakalany gasy io satria miara-petsapetsa amina France de soelaka amina France izo Ian Rajoelina vadika la France mihitsy velika kely la France no amafisiny kotrila maitsoambo atrany ny fanehoan-keviny fa tsisy tombotsoa ho an'ny malagasy ny mahafiloam-pirenena Rajoelina ankehitriny profo mivaingana no raisiny kotrila maitsoambo tamin'izany ny zavatra rehetra ataon'ny filohan'ny Rajoelina dia saika mifantokany amin'ny tombotsoan'ny la France toy ny hoe fananganana teleferika izay manome vahana tanteraka ny orinasa frantsay eto amintsika hoy kotrila maitsoambo ary ny fietsika izay nataony nandritra ny fotoam-piasany rehetra dia saika nifantoka tany amin'ny la France ohatra amin'izany tsy nisy firenena novanginy ankoatran'ny la France nandritra ny 5 taona nahateo azy teo amin'ny fitondrana ary niseho miariary fa miray petsapetsa amin'ny la France ny filohantsika ary ty firaisana mipetsapetsa amin'ny la France ity no anisany nampirongatra ny fanonganam-panjakana tao Afrika ary nampitsangana ireo miaramila tia tandrazana nanongana ny filohamperinasa izay miray petsapetsa amin'ny la France hita amin'izany fa tsisy tombotsoan'ny malagasy ny fananan'ny filoha Rajoelina ny nationalité française taiza moa zany ny firenena ambandady amin'ny Rajoelina nandritra fitondrany anatin'ny efatra taona sy tapany taiza ineny izy nivoaka nanao visite d'État tsisy afa-tsy la France satria la France mibaiko anazy amretrarehetra hoe amboarina lesy ny téléphérique tsisy intérêt gasy mihitsy na miteny téléphérique zany laingy zany hoe anarany embouteillage n'importe quoi fa la France mibaiko an'io de aveo ny entreprise frantsay ohatran'ny Colas sy Poma zany entreprise efa tsy crédible atsony atendaty ity no sermonao an'io ka zay fiarahana petsapetsa amin'ny la France zay nanongana ny ina moa zany ny maramila ny Ali Bongo tamin'ny ana satria efa ela loatra le zavatra de itsika zany de hoe aleo Rajoelina no eo satria izy misy nationalité française c'est n'importe quoi zany monsieur Paul Rabary vraiment n'importe quoi de averiko any aminareo fitehana satria zatsy de tiako ny manao masturbation intellectuelle taritina gauche et droite ava zavatra fantinina mipetraka lazay anao fa ino fanaonao amin'ny Facebook ianao en Facebook ny olanao en Facebook ny socio personnel zany fa tsika eto tokony adihevitra ya zay no afatra avy any amin'ny koto tonga dia mamala avy hatranga Paul Rabary sy ny resaka masturbation intellectuelle izay hitondranao anazy ho antsika izay nanaraka ny fandaharana l'invité du jour tamin'ny 12 septembre 2024 lasa teo dia natsikaritra tsara fanafana dia nafana ny adihevitra teo amin'ny kotrila maitsoambo sy Paul Rabary tamin'izany fotoana izany ary tsikaritra ny rehetra fa kofina Paul Rabary no sady tsy nahateny ndatoizantsika ny votoatin'ny videotsika androany naneo ny heviny manokana Eliara Bevahiny nanoloana ny fandresen'ny Mauriciana ara-diplomasia teo anatrehan'ny fanjakana Britanika sy Amerikana henatra ho antsika malagasy ho izy ny fahazahoan'ny Mauriciana nosy kely 5 mandrafitra ny archipel de Chagos izay notaken'izy ireo tamin'ny fanjakana Britanika efa ho 15 taona mahery zay Madagasikara nefa efa 15 taona nahazoana fahaleovantena ary 15 taona no nitakina ny Jepars fa tsy nahitam-bokany hatramin'izao mampalahelo izy fa mbola tafaraikitra tanteraka amin'ny la France isika ny tanintsika zareo ny tompony ny arentsika zareo no mifehy azy ny filohantsika naka nationalité frantsay izay miandany tanteraka amin'ny frantsay ny zavatra tsikaritra no sady mahafinaritra azy dia zao tia tanindrazana ny Mauriciana ary sarotiny amin'ny taniny izy ireo sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena izy ireo fa mifanohitra amin'izay tanteraka ny mpitondra eto amintsika hitataratra fa tsy dia tena tia tanindrazana ary tsy miraharaha izay fiandrianam-pirenena izany ny filohantsika raha teo izy dia manana zo-pirenena frantsay izay miraika tampisaka tanteraka amin'ny firenena frantsay
arak'izany ho izy dia sarotra dia sarotra ny takitsika ny firenena frantsay satria ny filohantsika dia mizaka zo-pirenena frantsay. Siana navitana andresy ny Britanika zany miverina aminy ny archipel de Sagos dia mipetraka avy hatrany zany ny fanontaniana hoe ny malagasy ve zany dia ambakany ry zareo Mauritiana enatra ho atsika enatra ho an'ny Madagasikara manoloana ny nosy Maurice zany izao fa tafaverena ny archipel de Sagos amin'izareo Mauritiana zao enatra ho satria mirahina zany voaka Mauritiana sy mpitondra ao amin'ny arsarotiny amin'izay fitiavan-tanindrazan'izay dia manao ny fomba rehetrarehetra izy iverena ny taniny eo amin'ny enatra ho atsika raha 480 taona teorinan'ilay fahaleovantena sadasady iny zany tsika sady mbola mamikitra mafy ny firenena frantsay eto amintsika ny arentsika mbola zareo no fiazy ny tanitsika mbola eo ambany vahony ny avahany mpitondra malagasy ny mpitondra Mauritiana aloha zany dia ny mpitondra Mauritiana sarotiny amin'ny areny sarotiny amin'ny taniny ary sarotiny amin'izay fiandriana pireneny zay fa ny mpitondra malagasy moa zany dia fantatsika hoe izy raha moa manana ny taratasy frantsay iny ko ahoana moa zany no afahany miady amin'ny la Frantsa manoloana an'izay aditsika makasika ny nosy malagasy. Fanampin'izay nanamafy Elira Bevahiny fa sarantsara ny fitakina no ataon'ny mpitondra mitaky ny nosy malagasy amin'ny fanjakana frantsay. Tsy dia tena fitakina amerenana ny nosy malagasy na Elise Par sy ny Madagasikara avy amin'ny fanjakana frantsay no ataon'ny mpitondra ankehitriny fa zavatra hafa. Sarotra ho an'ny firenenkafa no hanampy atsika na ny filohantsika ary mizaka zo-pirenena frantsay ho izy ka fomba ahoana no hanampiany firenenkafa anohitra ny firenena frantsay. Diplomasia efa tsy lazaina intsony dia tsy manana an'izany isika. Misy ihany koa ny fandemetsena ho Elira Bevahiny toy ny hoe isika tsy manana tafika matanjaka ka fomba ahoana no akatsika ireo nosy malagasy ireo ary mbola frantsay raha teo ihany koa no mamatsy atsika. Hita amin'izany hoy Elira Bevahiny fa ny tombontsoan'ny frantsay no tena manahirana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny tena zava-doza dia zao ny mpitondra fanjakana efa tsy hanao ninina ny manam-pahaizana izay mba nantenena koa lasa miaro ny tombontsoan'ny frantsay no sady misarika ny sainy malagasy ilavolefina. Na resaka tafika zany no olana na sakana tsy hitakina ny Elise Pars dia diso zany satria raha nanaraka ny vaovao makasika ny namerenan'ny fanjakana Britanika ny nosy Mauritiana dia tsy nahenona poabasy nandre mandeha azy ary tsisy fandraisana amin'ny tanjaka ara-tafika na ara-pitaovam-piadiana. Ny zavatra rehetrarehetra dia vita tamin'ny fifanarahana ara-diplomasia. Tena nanao ve ny mpitondra malagasy zay zany alohany no apetrako satria rehefa jerenao le izy sarisarinady no natao na saritsary na fitakina fa tsy tena nanao ane ny mpitondra malagasy. Ahoana moa no ahafahan'ny opinion publique internationale manampy anao raha ianao ilay tompony samy malagasy raha tsy taitra akory. Ahoana no ahafahan'ny firenenkafa anampy ny mpitondra malagasy raha enony diplomasia anao ary tsy mifototra no ahafahana miaro ny tombontsoan'ny firenenao akory. Sarotra le izy ka zay no ataoko hoe tena nanao ve le mpitondra amiko ny fahitako azy sarina fitakina no natao fa tsy tena nitaky. Ny fandemetsaina no be dia be zany rehefa miresaka nireo nosy malagasy ireo tsika efa sady tsy manao ny mpitondra fanjakana nefa ihany koa misy ampahany amin'ireo lazaina fa hoe manam-pahaizana malagasy zay tsy manao afa-tsy ny miaro ihany koa ny tombontsoa frantsay na le tsony France Afrique hoe reo lay collaboreo na le hoe collaborateur ny frantsay zany satria dia milaza hoe tsy maintsy mirosa amin'ny position tsika tsy possible ny iverenan'ireo Madagasikara tafikitsika malemy raha oharina frantsay zany avokoa zany lay fandemetsaina natao tsika ve nahare hoe nisy na dia kalasnikov anankiray ary nipoka atao Maurice na nisy bomba anankiray mipoka satria zay le fandemetsaina ataontsika eto hoe nitafika atsika raha mbola ny frantsay no mamatsy azy isika mbola tsy manana fitaovana salama zany. Eto mpamaranana dia zao raha manaraka tsara ny toe-dram-pirenena isika dia mahatsikaritra fa tsy misy izay raharaha fitoram-panjakana ny fitakinany Elise Pars zany indrindra fa taoriny ny voany tsy ambaratelon'ny filohan'ny Rajoelina izay mizaka zo-pirenena frantsay tamin'ny gazety sy televiziona maro samihafa. Arak'izany mampametra-panontaniana ihany ny fitakinany Elise Pars tsika raha mbola filohan'ny Rajoelina no eo amin'ny fitondrana. Efa niarantsika nahalala fa efa azon'ny Mauritiana ny nosy izay notakin'izy ireo nandritra ny 50 taona mahery ary mba hovinany antsika
avelako antsika tsirairay no mamaly an'izany rehetra zany ary zany koa mamarina ny vidéo antsika androany azadino misabone sy manisy izay ambany vidéo antsika amin'ny manaraka indray